Dimapolo amzato kosa ny isan'ireo olona natao fizaham-pahasalamana teny amin'ny sampana vonjitaitra eny amin'ny hopitaly Hjra Ampefiloha tao anatin'ny 2 andro araka ny tatitra vonjimaika nomena ny mpanao gazetinay amin'ny ankapobeny dia noho ny ratra vokatry ny adiady sy ny asa fanendahana no tena nisongadina. Fanadiadiana irana amin'ny roa manantsoatra antsy. Manodidina ny 500 amzato ny isan'ireo olona natao fizaham-pahasalamana teny amin'ny sampana vonjitaitra eny amin'ny hopitaly Hjra Ampefiloha omaly hatramin'ny androany atoandro. Io kosa ny tatitra vonjimaika azo avy amin'ity sampana ity. Araka ny fanazavany nomena tompona andraikitra mpiandry ratra tamin'ny mpanao gazetinay ary dia ireo naratra vokatry ny adiady sy ny vono noho ny firongatry ny asa fanendahana ny tena maro anisa tamin'izy ireo. Nahatratra 20 araka izany ny isan'ireo naratra ka 3 amin'izy ireo voatsatoka avokoa. Olona 5 kosa voatery nitazomina ary nahiditra hopitaly, 12 nalefa nody rehefa nahazo fitsaboana. Tsy mbola nahazo natatitra kosa ireo sampana sasany ao anivon'ny Hjra hatreto. Amin'ny ankapobeny dia nampisehony fahavononany amita ny adidiny aman'andraikitrany amin'ny mpiarabelona ireo mpiandry rara ao anivon'ity toeram-pitsaboana ity mandritra izao vanim-potoana saramanitra zao.